Isaia toko fahaefatra. Amin'izany andro izany dia hisy vehivavy fito, hiazona lehilahy iray ka hiteny hoe: "Ny haninay ihany no hohaninay, ary ny fitafianay ihany no hanaovanay, fa izao no hany angatahinay. Aoka ampitondraina ny anaranao izahay, ka afao tondromaso." Amin'izany andro izany dia ho tonga fahatsaran-tarehy sy voninahitra ny solofon'ny Tompo, ary ny vokatry ny tany dia ho rehareha sy firavaka ho an'izay niheren-doza tamin'ny Israely. Koa izay sisa any Ziona sy izay mbola mitoetra any Jerosalema dia atao hoe masina, dia izay rehetra voasoratra ho isan'ny velona any Jerosalema. Rehefa voasasan'ny Tompo ho afaka amin'ny fahalotoany ireo zanakavavin'i Ziona, ary voadion'ny fanahin'ny fitsarana sy ny fanahin'ny fandringanana ho afaka amin'ny ran'olona nalatsany i Jerosalema, dia hamorona raona sy setroka ny Tompo amin'ny atoandro, ary fahazavan'ny afo midedadeda amin'ny alina. Ho eny ambonin'ny toerana rehetra any tendrombohitra Ziona izany, sady ho eny ambonin'ny fivoriany rehetra, satria ho fiarovana eo ambonin'ny zavatra rehetra ny voninahiny. Hisy tranolay ho fialokalofana amin'ny hainandro raha atoandro, sady ho fialofana sy fiherena amin'ny tafio-drivotra sy ny ranonorana. Amen.